Falita fiaraka aminareo indray ny tenanay ato anatin'ny afandarana KOLOTS'ART. Eto amin'ny fandarana no ifampizarantsika zavakanto amin'ny lafiny rehetra ary ihany koa ny asa tanana vita eto an-toerana. Dia ho raisina vetrany ato anatin'ny portrait ny vahinintsika hatrao amin'ity anio ity. Miaraba ny mentsoa sy ny teknisiana dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana KOLOTS'ART. Tonga sao ianao eto amin'ny fandarana. Tadray mety tsy zoviana maro eo amin'ny setra ny sary. Misy foana ihany nefa ireo mety mbola tsy mahalalaka fotoanan'izao. Ny anarana feno miarana Irina Erijoana Rifonjy Erika Arlo. Fa azo antsoina fotsiny Erika na Arlo miankina amin'ny fahazarana. Fa hoe ao anatin'ny resaka hoe sehatry ny sary sy ny hosodoko dia mitondra anarana MPANARATO. Nosafidiny manokana mihitsy izay hoe MPANARATO izay, manarato fanahy. Ny anarana MPANARATO izy io tiana anaty boky anankiray izay misy ohatry hoe andeha ataoko MPANARATO olona ianareo. Dia ilay olona tena izay rehefa hoe misy zavatra tiany ampitaina dia somary sarotsarotra teny izay mitondra ilay izy. Dia raha somary idirina lalina kely izay hoe MPANARATO olona izay dia miteny izy hoe andeha ataoko MPANARATO fanahy. Dia ho anahy koa sady hoe mahafinaritra anahy resaka hoe modèle spirituel dia izay tontolo anankiroa izay nampifandraiso. Dia ilay izy manana ohatry hoe ilay hoe MPANARATO fanahy zany ahiraka anankiray dia manana mission ngeza be izy ho tanterahana. Dia izay mahatonga ny hoe MPANARATO sady ho anahy koa tsy hoe anaty resaka sanganazy vao hoe avelako hoe amakafaka ny olona fa anaty resaka hoe anarana dia hoe inona zany dikan'ilay MPANARATO dia efa misy baraingy be zany rehefa hoe makafaka an'izay izy dia efa hoe ao anatin'ilay ratsy zany izy amin'izay fotoana izay. 524 izy no tsapany hoe nanao sary azo jerena hoy izay. Ny ato kely dia niverina indray 724 dia toy izay ihany. Tamin'izany koa tsy mbola hoe nanao objectif mazava hoe tiany objectif dia manatratrany fa hoe manao sary ohatry ny olon-jery ihany dia taty aoriana amin'izay tsy mbola nitondra ny anarana MPANARATO zany no misy fanontaniana manitikidika foana anatin'ny saiko hoe inona ny anjara biriky hoentiko amin'ny firenena sy hoentiko an'ity tontolo misy antsika ity. Rehefa nandeha ny fotoana dia hitany hoe niainga tamin'ny famoronana no mety. Tamin'izay no nahita ranty anankiray izay hoe ratana mpampianatra moa izy io, izany hoe zany mpianatra lasa taty aoriana. Dia izy tamin'izay teny hoe ianao ozy izy ny olona anankiray izy rehefa hoe misehatra hoe sehatra anaty resaka famoronana dia mila mafesy mahay dingana tsirairay rehetra. Dia tamin'izay moa resaka hoe vatany olombelona ny resahany dia ianao mila mahay resaka hoe manahoana resaka hoe firafitry ny taolana, manahoana resaka hoe hozatra ambonin'ny taolana, manahoana resaka hoe lumière rehefa mikasika amin'ny vatana. Dia izay no nitikidika anao hoe za zany raha tsy mahay an'ireo dia ho ratsy be foana ny sary avoakako. Dia izay hoe tsy maintsy mianatra zany, tsy maintsy mandala dia 2021 zany tena hoe nanomboka hoe nisehatra tao anatin'ilay hoe sary 2021 no nanomboka hoe nianatra nandritra ny roa taona sy tapany. Dia tany zany no hoe nandalina sary sy hosodoko dia avy eo fanerasera tamin'ny olona indray taty aoriana dia afaka mampianatra avy eo dia nampianatra sary. Mampita sy mizara izay fahalalan'izay izy amin'izao amin'ny alalan'ny fampianarana sy atrik'asa. Ny tombony amin'ny resaka hoe mampianatra aloha zany dia hoe ianao zany sady mampianatra no mianatra. Dia zany hoe manana avantage foana zany ianao sady mianatra amin'ilay mpianatra iny koa. Tsapany azonao na MPANARATO hoe lasa tia karokaroka sy mivoatra aingana rehefa tia mizara. Fa resaka hafa mihitsy, andao resana ity volonao lava ery ity e. Resaka ara-panahy, resaka tontolo ara-panahy moa zany izy hoe ho anahy manokana ohatry hoe makasika resaka vatana zao dia fahatarako foana hoe inona ny antony hoe maninona moa zany lehilahy misy volo lava.
dia inona ny hevitry ny volo izay tena hoe mahatonga lesina alafaina. Tao amin'ny Saint Michel Laparibe ny fampirantiana nataony voalohany. Matetika koa no mampiranty eo amin'ny IKM Tsavola. Mpikambana ao amin'ny Varatavarato ny tenany ary mbola maro ny vy na tiany hotratrarina. Raha hoe ny fikasana sy ny zavatra hoe tiana atao ngamany dia resaka hoe famelomana ny tantarany izy teto tany. Izany hoe ny tantaran'ny tany, ny tantaran'ny firenena, tantara hoe ny zavatra miafina ambadika ny tontolo hita maso. Izay zany tena hoe hofiziko anatin'ity resaka hoe arty. Dia izay no somary tralalina amin'izay kokoa zany reto moa zany makasika tsy mbola tena hoe miresaka amin'izay koatra n'ity raha ity. Dia izay no somary hoe hidira kokoa anatin'izay hoe lalana hoe finafina ho atao. Ao anatin'izay tetikasana dia ny sary no fitaovana hitarihan'ny olona andrato fahalalana. Be dia be ny olona hoe tsy mazoto mamaky boky, be dia be ihany koa ny olona hoe tsy mahafantatra ny tantara. Dia ilay olona tsy mazoto mamaky boky ireny zany tsy maintsy hoe sotomina tiany hitsaka sary. Ny sary ihany koa zany ohatran'ny hoe fitaovana iray tsy ampizarazara resaka hoe finoana ohatrohatr'izay fa tonga dia hoe io zany ilay sary dia samy mandray anjara amin'ny daholo ny olona. Tsaroneto tamin'ny fankalazana ny fahafolotona ny fandaharana KOLOTS'ART an-tsehatra Tomefikanto. Nampanao atrikasa ireo fikambanana izay efa miara-miasa amin'ny fandaharana tamin'izany fotoana. Anisan'izany ny fikambanana Varatava izay Eric Arnaud no nitarika ny atrikasa tamin'izay. Sary à l'huile le paysage izay no entin'ny Eric Arnaud amintsika manaraka eto. Ny zavatra ataoko androany resaka paysage, izany hoe sady hanome fahalalana kely ny mpanaraka. Mahafinaritra amin'ny resaka hoe manao paysage fotsiny tsy mitovy amin'ny resaka hoe portrait hoe mitaka resaka ressemblance be. Fa ny portrait zany ohatrany hoe raha nilanilany maso ohatrany hoe tsy ampy 2 mm na hoe mihoatra 2 mm kely dia fahitany be. Fa na anaty resaka hoe paysage zany ianao zany afaka manovanova. Izany hoe tsy voatery hoe zavatra hitanao hoe ity mizany ity dia tsy maintsy ataonao eo. Fa afaka manovanova ianao dia izy zany afaka sokajiana hoe mora satria izy afaka moraina be nefa afaka asarotana. Dia ao anatin'izay hoe paysage zay tsy misy fotoana hoe na hoe rodana ary mélange anao kanefa voatazonao ny resaka hoe valeur. Dia sava foana satria tena resaka sary manko ny resaka natiora zany resaka valeur ny tazany tontolo voalohany zay ny maso vao mijery resaka détail. Fa ny mahasaritra ny resaka hoe paysage fotsiny zany mila manana resaka hoe connaissance na design. Izany hoe voatsy ampy izay hoe connaissance na design zay zany ny mpanao sary anankiray hoe eritreritry hoe hanao paysage dia efa mandrigna l'œuvre. Dia izay zany mila fantatra hoe mila manana izay connaissance zay dia izay hoe ahafahana hoe mi-interpréter sy manao analyse na œuvre anankiray. Ny resaka design amin'ny ankapobeny misy be dia be ny zavatra hoe hita amin'ny zavatra hoe hita ao anatin'izay. Dia amin'ny alalan'izay zany no ahafahana hoe manao interprétation satria tena anaty resaka paysage natiora tsy voatery hoe miendrika tsara na hoe mahafinaritra. Fa isika zany miezaka hoe mikolokolo sy manatsara anazy mety ohatrany hoe tsy ampy contraste dia manisy contraste, tsy ampy resaka saturation dia manisy resaka saturation. Dia izay no satria ny paysage zany tena hoe ahitana resaka hoe singa be dia be ao anaty resaka design. Dia izay no hoe tsara hoe alalahana izay resaka design izay. Huile moa zany ampiasaiko androany, tsy izany hoe huile zany zavatra peinture opaque dia tsy mila rano fa mampiasa ohatrany hoe essence terebétine na resaka moa zany le mahasolo ohatrany hoe resaka menaka ireny. Dia ho anahy manokana rehefa hoe huile sur papier zany izy ity fa le papier fa tsy marina siky gesso satria mba tsy ho tanteraka be nambadika ilay menaka satria ny huile zay be menaka be. Dia ho anahy manokana rehefa hoe manao paysage mampiasa jaune primaire, ocre jaune
magenta ascension zany de blanc zay ny couleur ampiasaiko zany fa tsy mampiasa mainty satria mainty zany rehefa tsy hainao zany ny feno resaka hoe couleur mainty de marodana sary fa amin'ny ankapobeny rehefa ohatra ny resaka portrait indray zany za somary mampiasa hoe couleur mainty satria palette de jaune no ampiasaiko de rehefa hoe manao resaka sary resaka paysage izy araka ny tenako hoe tsy mitady resaka ressemblance be fa juste hoe manao croquis kelikely fotsiny anao de zay zany hoe anomboana anazy ny composition zany misy karazany fa anisany zany ohatra ny règle de tierce hoe izy nametranao ny resaka hoe point focal de manahoana ny resaka hoe point d'entrée sy ny point de sortie rehefa manao hazo de mijery forme zany no jerena voalohany de aveo manaraka fotsiny resaka hoe teintiny sy ny valeurany hoana manokana zao misy fotoana manao an'ity resaka fandrindrana resaka hoe no tany ity na no tonzy ny mpanao sary sasany de ato zany ianao fotriny manisy ato zany ianao de fa hoe manahoana resaka composition manahoana ny fametrahako ny point focal hoe ataoko somary valeur mazava ve de ny anarina ataoko somary foncé samy mifamadika amin'izay rehefa resaka peinture zany de somary miainga amin'ny valeur maizina foana zany nanomboana anazy satria reny nafahana hoe maka repère ohatra ny raha resaka portrait zao tsika de misy repère tsara laina foana rehefa hoe portrait ohatra ny orona zany zany centre hoe afahanao hoe mihetsiketsika hoe makary amin'ny gauche na droite na miakatra na midina fa ty amin'ny resaka paysage zany tena resaka valeur resaka peinture moa zany ny ankapobeny resaka valeur maizina akany amin'ny mazava azo afamadika amin'izay fa zay zany repère azo lazaina hoe tsara indrindra rehefa hoe manao resaka peinture somary ovaiko somary violet kokoa na manga somary manga violet rose io zany izy tony resaka perspective atmosphérique moa fiantsoana anazy na irene zany hoe rehefa tazanao lavitra ny zavatra anankiray de somary miova somary mimanga le izy anankiray koa matetika ny ankizy rehefa hoe manao sary tonga de miezaka be ny mitady le zavatra taviny iny amin'ny voalohany fa ty anatin'ny resaka sary zany surtout resaka hoe be ny peinture opaque ohatr'izao ny premier couche ny deuxième couche troisième couche mety tsy voatery hoe miendrika tsara foana fa miezaka hoe manindry kelikely zany ianao de zay ny ilainan'le hoe miaraka lifa daholo zany izy de zay vao miaraka fitaina amin'ny hoe siatra ny fampianarana moa zany nefa hoe mahita expérience ihany ianao hoe misy fotoana le ray aman-dreny no mankafy an'le art de le zanany no aseny mianatra an'le izy de misy fotoana nefa zay cas anankiray zay na tsy mety mihitsy izy tsy afaka nisaka art zany tsy afaka forcena mihitsy satria
mety ohatra ny hoe domaine hafa ny tena hoe tiana atao fa tsy resaka sary fa raha hoe talenta indray izy hoe talenta efa ao anatinao zany dia ny resaka fianarana izay ihany no tena hoe ahafahana hoe mitazona an'izy dia ny hoe fifaneraserana amin'ny hoe mahay vision-nao zany izy satria ho anahy manokana zao presque hoe ny olona hoe manodidina amiko zao artiste daholo sady misy hoe artiste hoe mpanao sary ny resaka muzika satria za koa zany hoe miasa amina sehatry ny ara dia tonga dia ao daholo dia ahitako an'izay hoe karazana ara zay dia moa zany natao hoe vita tao anatin'ny hoe fotoana fohy fa amin'ny maha-peinture huile anazy moa dia misy an'ilay teknika hoe maina ambony lena ambony maina na lena ambony lena dia somary misy fotoana somary manatsarotra kely le lena ambony lena dia miandra an'izy maina kely dia izay ho vitaiko hatramin'ny farany fa zao zany amin'ny ankapobeny le fampiarana n'ity resaka hoe no tany ity zany hoe mampiatra n'ity resaka hoe valeur ity fotsiny dia hoe manova couleur mihitsy fa tsy mitovy an'ilay hoe sujet nalaina tamin'ny voalohany le izy misaotra ny mpanarato ny zara tao anatin'izay fotoana nanaovany sary izay ireto ary misy isantionany amin'ireo sanganasany ho resantsika tao anatin'ny tavakanto andeo resadresana tanatin'ny tavakanto ary ireto satrinany amin'ny asatanany Ricardo ireto asatrony ihany moa zany fa tsy arobo resaka daholo izy rehetra asa hoe zany nanomboantsika azy ny avy eo amin'ny sisiny avy eo aminao sa mety zay tia mananomboaka anazy ty dao ary ho anazy zany rehefa hoe misehatra ao anatin'ny resaka hoe evra dia manana kritika somary hoe jereko izay dia anisan'izay notrony ny expression amin'ny tare dia nafinaritra anazy ao tamin'ity vehivavana anankiray ny fomba fijeriny zany hoe mitsika izy fa tsy hita hoe mitsika fa ny maso no hoanazay hoe maso zany tsy mamanainy eo izay koa moa zany resaka hoe fitafiny le somary manao ohatrany voaly kely izay nanao anany fa natotosanao an'izy io nanao an'ity izy ity roa andro zany peinture huile sur izy orel moa nanaovako anazy ny eo akaikiny kosa fa tsy izy vina amintsika rehetra tsy ny ngamba izy ity ho an'izay tsy mahafantatra fa Van Gogh anisany hoe peintre anankiray hoe malaza be eran-tany dia izy io nanana hoe tantara somary nampalahelo tamin'ny fahavelomana satria tamin'izy hoe mbola vela zany œuvre anankiray ny lafiny dia izy koa somary hoe nanana zay hoe fomba fijery niotra lavitra no olona tamin'izay dia tamin'izany izy nisokajiany olotra ny hoe adaladala dia lasa ohatry ny nisy fihetsaketana amin'ny resaka hoe fisainana dia taty aoriana hoe maty moa izany vao tena hoe nalaza ny œuvrany ny fotoana izy tamin'izy fahavelany dia hoe tapahany sofiny dia ny farany tamin'ny famolotiana moa zany dia ny antony anaovaka izy ity resaka master study zany hoe izy koa manana zay hoe fomba fandoka ohatry ny somary asura kely zay dia sady hoe nanao an'izay étude an'izay no nampiarako tamin'ny fomba fahitako anazy zany dia zay nanaovaka izy ity sady self portrait izy ity dia le resaka valeur émotionnelle zany tena hoe antony nanaovaka izy ity manokana tianao mihitsy le resaka toe-posy le resaka fihetsem-po anatin'ny fanaovana sary tia indray tia ohatry ny voaingana ie voaingana kely tia ohatry ny ray volana zatsanga mananaovaka izy ity dia izy ity tantara atao anaty boky anankiray zay nalaina atao hoe mitondra lohateny hoe torabato miverina dia izy ity ohatry ny hoe sary anankiray fa be dia be ny endriny amin'ny fiarahamonina hoe hita amin'izao fotoana izao dia somary ohatry ny hoe vehivavy somary hoe solafaka zany izy ity dia ohatry ny hoe adoranga toa zao dia tsy zay nefa ny zavatra niseho fa le hoe misy amin'ilay fomba fiteny zay tsy nanota taminareo anao ke torabato azy dia zay nangalana an'ilay hoe torabato miverina zay mihitsy nataonao lohatenin'ilay tableau hoe torabato miverina
nanao ny fanatosana azy ity indray anatosana azy ity ohatrany somary naka fotoana ihany satria mifotoana hoe manao kely dia mipôzy misy inspiration megna kely indray amin'ny alina ohatrany dia mandray pinceau kely dia mikasoka kely dia ohatr'izay foana ina le tena fahafapoanao tamin'ny nanao an'izy ity na le tena nafinaritra anao ihany koa tamin'ny nanatotosana ity tableau anankiray ity nafinaritra tamin'ny nanao an'izy ity somary nisy création be dia be zany tao anatin'izy satria ity sarin'olona anankiefatra reto any somary ohatrany hoe nalaina tamin'ny horonan-tsary fa tady zao somary novaina ny endrin'ilay lehilahy somary misy an'ity vato kely ity manodidina koa tonga dia création daholo dia izay ny tena hoe nafinaritra nanao an'izy ity tonga dia nitao an-tsaina zany navoakanao tsy hoe nisy zavatra nalay tahaka na tahaka amin'izany fa tonga dia navoaka fotsiny arak'izay zavatra efa sary efa tao anatin'ny eritreritry Ricardo ankoatran'ny tia moa zany na ty vehivavy ty ary moa zany somary hoe novaiko kely ny lokony akandrony ye kisakato indray isika sady hafa indray ity teknika anankiray ity ito no resadresantsika inany azambara izy io indray teknika fusain sy crayon graphite nanaovako anazy zany hoe le hoditra ny somary graphite dia le manodidina ny foana ny fusain le ohatran'ny bâtonnet kely reny dia izy ity somary nanomanako exposition anankiray zay satria sady miasa amin'ny hoe toeram-piasana hoe misehatra ny ara dia le olona manodidina amiko raha ohatrany hoe ho any mpanao sary tsy mampanina ilay izy fa le ho an'le olona hoe misehatra amin'ny ara hafa mila foazina hoe ho anaty resaka sary hoe misy an'ity zavatra ity satria izy ity somary 5 minutes dia be dia be ny olona hoe mbola tsy hoe tsy mankasitraka an'izay dia somary foazina tsy kelikely ao anatin'izay dia izay ihany tena hoe antony naovako an'izy ity inona mpitondranao lohateny izy ity izy io tsy dia misy hoe lohateny mazava be loatra fa ny resaka hoe izay resaka izay hevitra izay no tena hoe tiako nanaovana anazy eny ary asa zay resadresantsika sampy zay amin'izay nareo indray mahita azy ao anatin'ny ao tsara rehefa avy eo fanampon'izay voaresaka rehetrarehetra izay fa eto ny fotoana ry Arnaud raha toka hoe misy hafatra tianao ampitaina mijery antsika amin'izao fotoana izao mety hoe mpijery antsika isa sokajiny ireo mety hoe mpanakanto anao mety hoe mampampianatra anao ihany koa mety hoe ina ihany koa mety misy zoky nao mety misy dandrinao ihany koa manao sary amin'izao fotoana izao ina ny mety ho afatra ho an'izy ireo ny afatra ho an'ny zalahy vavy angambany hoe mialatsiny zany tena ny ty hoe matetika izy mpanao sary mijanona foana amin'ny hoe autodidacte dia mijanatra eo fa anatin'ny resaka ara dia ilaina ny mianatra ilaina ny tena hoe mianatra tsy mandalina dia raha manafahafana dia mianara izay zany hoe afatra hoe tena hoe tiako ampitaina dia mianatra ny natoeram-pampianarana mihitsy ilay tena tenenina sa ny fomba fampianarana zany amin'izao fotoana izao be dia be ohatrany hoe mijery YouTube ianao na ohatrohatr'izay fa ny tsara indrindra dia manatona mpampianatra satria ny resaka tuto zany tsy mahasolo mpampianatra mihitsy dia izay zany hoe afatra kely mba hoe mahafinaritra zany mijery ny œuvre anao hoe mba manaraka ny norme raha anatona ny Arnaud manokana dia ahoana ny tokony atao raha hoe anatina na manokana ny anarako sur FB aloha Eric Arnaud fa ny page tonga dia MPANARATO fotsiny dia afaka hoe afaka ao nareo manontany anahy maka hoe information mahakasika ny hoe zavatra tianareo antanina eny asa efa lasay makasitraka ny Arnaud ny vahiny tato anatin'ny fandaharana KOLOTS'ART dia mino fa mbola eo ntsika manaraka indray amin'ny vinavinanao rehetra izay efa voalaza tany anatin'ny portrait teo dia mirary soa be dia be ihany koa dia makasitraka anareo zany tonga soa dia hoe makasitraka hoe nanome sehatra anay hoe ahafahanay mizara ny aranay dia mirary soa koa anareo tonga amin'ny ambony indrindra izay manana compte Facebook izy raha toka hoe mahaliana anareo MPANARATO raha toa kosa ka ny vahiny atao anatin'ny fandarana KOLOTS'ART no mety aminareo dia afaka miantso ny laharana misoratra eo ambany io na ihany koa manoratra eo amin'ny page Facebook Milo Sokolo andeha raha antsika ary amaraparanana azy ny asa vita ny vahintsika atao anatin'ny ao tsara
ireny sary indray no entina mamarana ny fandarana kolotsara mino aho fa nafinahitra sy nisy azondraisina izay fizarana nataony Eric Arnaud na MPANARATO izay. Misy ny famerenana ny fandarantsika ny latsinainy manomboka amin'ny 2:30 ary ihany koa ny alakamisy manomboka amin'ny 2:30 dia ny fandarana mandeha isaky ny sabotsy moa izany izay andraisana vahiny sabotsy hariva manomboka amin'ny 4:30. Ankasitrahana hatrany ny air mianjaika tsy manadino amin'ny resaka akanjo eto amin'ny fandaharana raha mahaliana anareo dia amin'ny pavillon 658 Analakely no misy azy ireo. Amin'ny manaraka indray ary raha soatsika rehetra filma tompoko.